Apalaelo neni sambate amti tonti. Apalaelo neni sambate amti tonti. Zay ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy no everinay fa tombontsoanay ary zay tsy manana ampo na manana zavatra manokana mikasika an'ity zavatra ity zany fa de ny hoe ny fitediavana ny filaminana aminay zany zay no zava-dehibe zany ka ny senité napetraka ny senité mba hiandraikitra ny fifidianana manaitry an'izay zavatra zay zany tena manaitry mihitsy fa hoe ny senita mikarakara ny fifidianana iny tsy misy olana mihitsy fa ny anay aia fotsiny zany hoe raha ohatra tsika ka any amin'ny heritaona zany zay vao anompoka n'le fifidianana eo anatreha ny olana zay mahandro firenena ny vahoaka amin'izao fotoana zao eo ny fahantrana misy olona efa manompoka efa tsy misakafo intsony eo ny tsy fandriam-pahalemana mbola aritra zay amin'ny heritaona zay ve le vahoaka zany eo fotsiny zany ny anay no tahotra zay apetraka ay fa ny akoatran'izay de manaiky ny fandaminana rehetrarehetra zay ny vahaolana am'izay zavatra de hoy zay hoe tsaratsara kokoa raha ohatra ny tia aroso aty amin'ny volana novambra le fifidianana ary tsaratsara kokoa raha ohatra ka fifidianana solom-bava-bahoaka no alefatsika mialohan'ny fotoana zany fa tsy ny fifidianana filoham-pirenena satria aminay zay manaja bebe kokoa ny safidim-bahoaka ary manaja bebe kokoa ny demokrasia eto Madagasikara zay fotsiny zany le zavatra hoentinay eto anatrehan'le izy le adihevitra lehibe fa zay manaiky ny fandaminana rehetrarehetra zay mitranga eo fa tsy mety kosa zay raha tsy miteny mitondra tolo-kevitra zany eo anatrehany zay mety ho traikefakely eto ampelantananay sy eo anatrehany zay zavatra mba fantatra zany zay ngamba zay tsy tsara ny senita mihitsy hoe zao na izao atsika ny senita zay tsy tsara ny zany mihitsy hoe arak'izay teninao zay hoe zao na izao zay tsy hiditra am'izay zavatra zay fa ny anay de ny hoe anjara didinay no milaza n'izay zavatra zay androany hoe so de tara loatra re raha ohatra nitya amin'ny taona ho avy le izy satria efa mafy loatra ny zavatra mahazo ny vahoaka am'izao fotoana zao zay fotsiny vola pipiany angamba sy volazany bâtonnier hery manana teo raha manao législative après hoe amin'ny tontolo tsika ny volanina novembre de hoy izy hoe tsika hoe tanana découpage électoral tamin'ny fifidiana solom-bava-bahoaka taloha tsy hovany zany reo dia eo de fantatry zany am'izao fotoana zao misy hoe firy moa ny parti politique nareo ka malala kokoa tomiaka ny asa enimpolo 380 parti politique nefa sasany am'ireo parti politique reo angamba tsy manana lanja ny firy kanefa de hoita am'izay hoe ahoana zany ny hoe hery politique eto Madagasikara misy firy salam'izay hitanareo de ireo le solom-bava-bahoaka reo ndray no avy am'ireo reo no manendry zay ho premier ministre am'izay sa am'izao fotoana zao nge de hoe zavatra tsisy olona voafidy mihitsy fa am'izay de hoe voafidy misy solom-bava-bahoaka zareo reo manendry zay ho premier ministre de zay indray no manomana zay ho présidentiel hitanareo fa ny hafa everaka raha présidentiel no atao de rehefa avy eo manarakefa daholy an'le président ny olona de le président lasa tsipriana fotsiny fa lasa dictateur fotsiny fa zay no hitako hatramin'le aminy Apalaelo neni sambate amti tonti. Apalaelo neni sambate amti tonti.